Nisokatra ny fisoratana anarana ho an'ireo izay maniry sitraka ny tranomory eny amin'ny tanamasoandro Imerintsiatosika ary haritra iray volana izany. Aterina avy hatrany eny amin'ny biraon'ny sekreteram-panjakana misahana ny tanàna vaovao sy ny trano fonenana ny antota taratasy ho an'ireo izay maniry sitraka izany araka ny fanambaran'ny ministera. Misokatra ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 8 ora sasany hatramin'ny 3 ora sasany tolakandro ny birao mandray ny antota taratasy sy mamaly ny fanontaniana. Mandidina ny 5,7 sy 1 hetsy ariary hatramin'ny 2 hetsy ariary no vola aloha isam-bolana ho an'ireo voafidy sitraka izany ka efaina mandritra ny 5,10 hatramin'ny 20 taona amin'ny alalan'ny varotra sady fampanofana na vente location. Anisan'ny fepetra-takiana ahafahana misitraka ny trano ny taona ny mpangataka ka natao an'ireo 20 ka hatramin'ny 5,20 taona izany fa misy kosa ny fepetra hafa ho an'ireo 5,20 hatramin'ny 5,50 taona. Trano miisa 27 hatreto no efa andalam-pahavitana eny an-toerana. Tsy maintsy hiakatra ho arivo ariary ny sarandalana ho an'ny fiara fitateram-bahoaka eto Antananarivo raha vantany vao miakatra ny vidin-solika hoy ny nambaran'ny filohan'ny vondrona mpitatitra antanan-dehibe na ny UCTU androany talata. Tsy ny fiakaran'ny vidin-solika ihany no anisan'ny antony androtana ny hoavy roa eny ny sarandalana fa eo ihany koa ny fiakaran'ny etra sy ny vola alohan'izy ireo toy ny patanty, ny saram-piantohana sy ny fitsirihana fiara fa eo ihany koa ny fiakaran'ny vidin'ny kojakoja maro isan-karazany momba ny fiara. Manoloana izany dia nanome toky izy ireo fa hisy ny fanatsarana eo amin'ny tolotra omen'izy ireo ny mpandeha na eo amin'ny lafiny asany izany na amin'ny fandriampahalemana. Vonona ihany koa izy ireo ifampidinika amin'ny fitondram-panjakana saingy nanamafy ny mpitatitra fa mbola tsy nisy ny fampiresahana hatreto. Natambatra avy hatrany etsy amin'ny toeram-pivoriana CCI Ivato ny fihaonana eo amin'ny antenimieram-pirenena sy ny governemanta sy ny tatitry ny fanatanterahana ny asan'ireo minisitra. Raha ny voafaritry ny lalam-pandrenana dia ny fivoriana manokana atao isaky ny fivoriana ara-potoana voalohany ao anatin'ny taona ny fanaovan'ny governemanta tatitra ny asa ataony. Fivoriana manokana hafa tokony natao isaky ny tapa-bolana mandritra ny fotoam-pivoriana eny amin'ny antenimiera-rotonta kosa ny fihaonana ametrahany solombavambahoaka fanontaniana ka hitondran'ny governemanta valiny. Aharitra 2 andro ity fivoriana roa natambatra ho iray ity ka hitohy hatramin'ny Rabitso Alarobia. Eny amin'ny toeram-pivoriana iraisam-pirenena eny Ivato na ny CCI no anandraisana ilay fivoriana roa sosiny eo amin'ny Rotota Fatsihan'ny Tsimbazaza. Noho ny fanazana ny fepetra ara-pahasalamana no antony isafidianana ity toerana ity raha ny vaovao avy amin'ny tompona andraikitra eny anivon'ny antenimieram-pirenena.